Ny mety ho toetry ny andro any an-dranomasina ny alakamisy 20 aprily 2024 amin'ny 9 maraina hatramin'ny zoma 20 aprily 2024 amin'ny 9 maraina. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, Cap d'Ombre hatrany Cap Est. Hanorana malefaka, iovaova amin'ny fitsokin'ny rivotra ka ho sivy hatramin'ny 9 km isan'ora. Ho avy atsimo Atsinanana kosa manomboka ny alina ka ho 20 hatramin'ny 17 km isan'ora. Hatratra 17 km isan'ora manakaiky any Cap Est. Anonjabe na aherin'ny ranomasina, ahavon'ny onja 1,5 hatramin'ny 2 metatra. Hatratra 2,4 metatra ny amin'ny tendrony atsimo amin'ny makany amin'ny faran'ny fepitaona. Isy alin-drano avy atsimo. Cap Est hatrany Mahanoro. Hanorana malefaka fa ho maina miandalana rehefa makany amin'ny faran'ny fepitaona. Ho avy atsimo ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 17 km isan'ora. Hatratra 70 km isan'ora amin'ny tapany voalohany amin'ny fepitaona. Anonjabe na aherin'ny ranomasina, ahavon'ny onja 2 hatramin'ny 3 metatra. Hatratra 3,4 metatra indraindray. Isy alin-drano antonony avy atsimo. Mahanoro hatrany Taolagnaro. Andrahoana amin'ny tsitokotoko izay mety arahin'ny orana malefaka indraindray. Ho avy atsimo na atsimo somary atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 17 hatramin'ny 40 km isan'ora. Eny miandalana kosa nefa izany rehefa tolakandro. Aherin'ny ranomasina, ahavon'ny onja 3 metatra, hatratra 3,5 metatra indraindray. Isy alin-drano antonony avy atsimo. Taolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie. Andrahoana amin'ny tsitokotoko izay mety arahin'ny orana tandrifindrahoana malefaka indraindray. Ho avy atsimo Atsinanana na Atsinanana ny rivotra ka ho 17 hatramin'ny 20 km isan'ora. Aherin'ny ranomasina, ahavon'ny onja 3 hatramin'ny 4 metatra. Isy alin-drano antonony na vaventy avy atsimo. Ho an'ny morontsiraka andrefana, Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent. Ho maina amin'ny ankapobeny. Ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 17 km isan'ora. Hatratra 70 km isan'ora indraindray ny alina. Aherin'ny ranomasina, ahavon'ny onja 3 hatramin'ny 3,5 metatra. Isy alin-drano avy atsimo. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André. Andrahoana amin'ny tsitokotoko. Ho avy atsimo ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 17 km isan'ora. Ihodina avy Atsinanana kosa ny amin'ny faran'ny fepitaona ka ho 7 hatramin'ny 17 km isan'ora. Anonjabe na aherin'ny ranomasina, ahavon'ny onja 2,5 hatramin'ny 3 metatra. Amin'ny fiandohan'ny fepitaona fa ihena 2,5 hatramin'ny 2 metatra kosa manomboka ny atoandro. Cap Saint-André hatrany Analalava. Andrahoana amin'ny tsitokotoko. Ho avy atsimo ny rivotra amin'ny maraina ka ho 7 hatramin'ny 17 km isan'ora. Hatratra 20 km isan'ora indraindray. Iovaova kosa ny tolakandro ka ho 7 hatramin'ny 17 km isan'ora. Ho avy Atsinanana ny amin'ny faran'ny fepitaona ka ho 17 hatramin'ny 20 km isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina, ahavon'ny onja latsaky ny 8,5 hatramin'ny 2,2 metatra. Analalava hatrany Cap d'Ombre. Andrahoana amin'ny tsitokotoko mety arahin'ny orana tandrifindrahoana indraindray. Iovaova amin'ny fitsokin'ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 17 km isan'ora. Ho avy Atsinanana ny amin'ny tendrony avaratra amin'ny faran'ny fepitaona ka ho 17 hatramin'ny 20 km isan'ora. Ho tony na adiny mpanonja ny ranomasina, ahavon'ny onja ho latsaky ny 2 metatra.